sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagnier. Iventeso hiravao ny tompo, ihirao ny tompo ry tany tontolo, fiandrianana sy fahamendrehana no mialoha azy, hery sy harevaka no amin'ny toerany masina. Nalaigny avy tao amin'ny Salamo fa 5:20. Faly magnambola tsara tsika jiaby, tsy akanavaka tsika magnaraka tsy tapaka ity onjam-peo mamitsika ity. Ny anty atsika lahady fahatelo mandavantaogno ny amin'ny taona by, eglizy manolotry loha hevitra etitsika miaigny mandritra ny fiainantsika isanandro sanandro, ary ampiaritsika izegny sy zaraitsika amin'ny hafa. Ny tarehy ratsy no tsy azo ovana, fa ny toetra ratsy azo ovana. Magnoloana zegny manosika atsika misimisy kokoa ny amin'ny fagnataogna i Kristy ny evanjely, ny vakiteny voalohany, ny vakiteny faharoa, ary mamporisika atsika ihany koa mba hagnamasina tegna atsika sy roso amin'ny fibebahagna misimisy kokoa amin'izao fankalazagna efa tsoela ny irosontsika amin'ny vanim-potoany karemy izao. Araka zegny isaoranay ary ankasitrahagna isanandro sanandro anareo zay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peo mamitsika ity. Mbola manasanareo ary agnaraka atrany ity onjam-peo mamitsika ity, satria onjam-peo tatobe ampitambatra atsika ho fagnotaratsika ihany koa ny vaovao mahafaly Kristy. Ka araka zegny anday atsika hitandregny ny fampianarana hoentiny ray amandrenitsika son excellence Monseigneur Archevêque, magnoloana reo famoboasana ny toroteny agnatin'ny fampianarana amin'ireo vakiteny masina samihafa arosony eglizy amintsika, raisitsika ampitiavana, ampinoana ary amin'ny fanantenana izany mba homendriky sy ho lavorary ary ho masina itsika mandritra ny androm-piainantsika andavanandro. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, bokin'i Jonasy mpaminany. Tamin'izany andro izany dia tonga tamin'ny Jonasy ny tenin'ny Tompo nanao hoe: mitsangana ianao mandehana makany Ninive, tanàna lehibe hitory aminy ny toriteny lazaiko aminao. Dia nitsangana i Jonasy ka nakany Ninive araka ny tenin'ny Tompo. Ary Ninive dia tanàna lehibe teo anatrehan'Andriamanitra, falalaka teloany. Nanomboka niditra tao anatin'ny tanàna
Lalana indray andro alohan'i Jonasy ka nitory izy nanao hoe: rehefa afaka 7 andro dia ho ravana i Niniva. Nino an'Andriamanitra ny olona tao a Niniva ka niantso ny fifadian-kanina sy ny tafy lasaka avokoa, hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra. Nahita nataon'izy ireo sy ny nialany tamin'ny lalan-dratsy ny Andriamanitra, ka nanenina tamin'ny loza voalazany amelezana azy ireo Andriamanitra, ka dia tsy notanterahiny indray izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ne Andriamanitra. Utamkan Yahweh tumpe, utamkan Yahweh tumpa, utamkan Yahweh tumpe, utamkan Yahweh tumpa. Sabihan pun ni senasika, sabihan pun ni senasika, Gintan ni arenya si tumpa kukua. Naurinya muni ni lami sirenya, Resubi ni yakate yana mitumpa. Nyulu timbelu kanyulu maisha, Diisi nuani usufi naranga, Maisi nutimbi ni rasa nisa. Ande ariara midera ni tumpa, Di sana kasanta janyan sunatika. Utamkan Yahweh tumpe, utamkan Yahweh tumpa, utamkan Yahweh tumpe, utamkan Yahweh tumpa. Sabihan pun ni senasika, sabihan pun ni senasika, sabihan pun ni senasika, sabihan pun ni senasika. Vaky teny masina faharoa. Taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty. Ry kristianina havana, izao no hevitro. Fohy ny andro, ka amizao sisa izao, aoka ny manambady ho toy ny tsy manana, ny mitomano ho toy ny tsy mitomano, ny mifaly ho toy ny tsy mifaly, ny mividy ho toy ny tsy manana, ny manararoatra izao tontolo izao ho toy ny tsy manararoatra, fa mandalo ny endrik'izao tontolo izao. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ne Andriamanitra. Alleluia, lay teny alleluia, Kristi teny velomo sady teny mamelomo, lay teny fiainana alleluia, hey alleluia. Alleluia, lay teny alleluia, Kristi teny velomo sady teny mamelomo, lay teny fiainana alleluia, yeah alleluia. Ombatsika mianakavy aneny Tompo, ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina soratany Masinda Marka, voninahitra neo anao ny Tompo. Tamin'ny zanandro zany, rehefa natao an-tragno maizina ijoany, dia nandeha any Galilei Jesosy nitory ny fanjakan'Andriamanitra ka nagnano hoe: tonga ny fotoana ary efa ankaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mibebay anareo ary minoa ny evanjely. No nandalo telo amoron-dranomasin'ny Galilei izy, dia nahita ny Simona sy Andre rahalainy nagnarato teo amoron-ranomasina, fa mpagnarato izy ireo. Ary hoy Jesosy taminy:
andeha agnaraka zaho fa ataoko mpagnarato olona ianareo. Dia nandao niarato niaraka tamin'izay izy ka nagnaraka i Jesosy. Noho ny nandeha kelikely koa izy dia nahita an Jakoba zanaky Zebede sy Andre sy Joany rahalainy izay teo an-tsambokely koa niara nagnamboatra ny aratony. Dia niantso azy niaraka tamin'izay izy ka nilozany izy mirahalahy teo an-tsambokely Zebede reny sy ny mpikaramany fa lasa nagnaraka an Jesosy izy ireo. Alleluia, lay teny alleluia, Kristi teny velomo sady teny mamelomo, lay teny fiainagna alleluia, hey alleluia. Alleluia, lay teny alleluia, Kristi teny velomo sady teny mamelomo, lay teny fiainagna alleluia, yeah, alleluia. Izany ary ny teny ny Tompo dia ny ho anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala tamin'ny alahady faharoa mandavataona lasa teo dia niarana andinika manokana mikasika ny vocationtsika ary mifanozo amin'izao fanomboan'ny taona izao ka tamin'izay sika no nametraka lalindalina koa ny mikasika ny vocation ray satria mila baba tokoa izao vaninandro izao ka noraisina tamin'izay i masinay Josefa ho modely ary izy koa no mpivavaka ao asika. Ry kristianina ava malala mirosotrano ny diatsika ary manohy ny fandaliana-pinoana isika amin'izao vanim-potoana mandavataona izao fa indrindra moa amin'izao firososika amin'ny fankalazana ny congrès eucharistika iombonan'ny nosy Ken 2024 ka ao anatin'izany indrindra no andiniantsika zay vocationtsika zay satria io vocation io no loharano sy fototra n'izay fiainana eucharistika tovozisika amin'ny eucharistie ary ankalazaisika amin'ny congrès eucharistika nasionaly ka izay indrindra ry kristianina ava malala samy nantson'Andriamanitra isika araky ny maha asika tsirairaika asika ny tanjona dia mba ho eove missionnaire vita batemy ka iraina ho tabernakla velona tahaka ny Masiny Maria isika ka noho izany misy dikany manokana ho asika ty taona 2024 ty taona ny Ken 2024 isika taona ny congrès eucharistika nasionaly sady araky nefa notsipesika taona ny vavaka ka vavaka faratampony ny eucharistie ka zavatra iray ihany zany ary matetika moa isika no milaza tsy misy zavatra kisendrasendra ny iombonana eran-tany dia ny taona mivavaka fa ho asika eto Madagasikara dia taona ny congrès eucharistika aty avaratra ty antsiranana ity taona 2024 ty ka engany ahay anararoatra izany rehetra izany sika andalina bebe koa ny anjara toeran'ny eucharistie amin'ny fiainantsika mba ahafahasika arak'izay voalaza zay anana fiainana eucharistika ivelomansika bebe koa ny vocationsika tsikiraikiraiky ka tonga sika ho mpampiavana satria ny fihavanana tokoa no anasitrana an'izao tontolo izao piraitapo isika ziaby mila mandinika ny fihavanana tokoa isika ararotsika zao fiomanantsika amin'ny congrès eucharistika zao mba ahay hiavana amin'ny zavaboary
ka ivelona ny vocationtsika hatramin'ny voalohany ahiavana amin'ny mpiarabelona amintsika ka ahatonga tsika ho fianakaviana raika araky ny naharian'Andriamanitra tsika hatramin'ny voalohany ahay hiavana amin'Andriamanitra ray ka anorina indray ny tranobe iombonana ny fianakaviam-ben'Andriamanitra Fratelli Tutti olo raika isika ziaby ry kristianina ava-malala amin'izao lahady fahatelo mandavataona izao dia antitra terin'ireo vakiteny telo izay atolotry ny eglizy amintsika ary fa fotoana tsara sady vaninandro mitondra fahasoavana avy amin'Andriamanitra izao vaninandro iainantsika izao satria miaso antsika tokoa i Andriamanitra mba hiavao hiala amin'ny toetra ratsy ka hiaina ny mahajanak'Andriamanitra araky ny fiteny-drazantsika raha teo moa ny tarehy rasy no tsy azo ovana fa ny toetra ratsy azo ovana ary amin'izao aza nahatra amin'ny tarehy azo ovana izany raha teo no votoatin'ny tenin'Andriamanitra androany araky ny voalaza teo am-piandohana ny toetra rasy ny toe-piainantsika dia rian'Andriamanitra ho tsara mba aneo an'izay mahasara an'Andriamanitra izay izany koa no ritsika sy antenaintsika amin'izao taona vaovao izao fa indrindra moa amin'izao fiomanantsika amin'ny kongresa eukaristika io no averimberitsika fa fotoana anaovana départ vaovao tokoa izao vokatry ny fivoampenitra mahery vaika ialana amin'ny fahazaran-drasy ka ivelomana ny mahavita batemy hitafianan'i Kristy ka tonga tsika ho Kristy mpiarabelona amin'olona raha fitinina zany izay rehetra izay ny faniritsika dia ho tanteraka tokoa amin'ny fankalazana lehibe ny kongresa eukaristika eo ambonan'ny Nosikeny 2024 izany rehetra lazaitsika zany ka androsan'Andriamanitra amintsika ny fahasoavany ry kristianina ava-malala mampirisika antsika ary ny eglizy ny an'ity mba hiroso amin'ny lalindalina koa fa indrindra ny fianakaviana eglizy kely samy vonona hiaraka hikolokolo sy hanaza ny tontolo iainana araky ny afatry ny tamin'ny synody fijanonana faharoa iny ka tsy ho isy ny fifandraisana fanapitena sy fanelikilina fa fifandraisana mitondra amin'ny fikolokoloana araky ny afatry ny papa averiny matetika hoe mba ho isy tokoa ny culture des soins zany hoe amboly fahaizana mikolikoly eo amin'ny fiainana ka iazasika mivelona ny vocationtsika voalohany tao amin'ny sany Edena izany araky ny bokin'ny Genèse tokoa dia napetrak'Andriamanitra ao amin'ny Edena isika hiasa hiay hikolokolo hiambina ny zavaboary izay fanomezana sarobidy kadô nomen'Andriamanitra atsika satria noharian'Andriamanitra ho sara sy sazy zany ny asa fa tena vocationtsika tokoa ary vocation anoizana ny fikolokoloana ny tontolo iainana ka noho izany aoka isika ametraka mandrakariva izay fifandraisana amin'ny zavaboary zay ho fambara ny tena fibebahantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro voalaza ao amin'ny vakiteny voalohany amin'ny bokin'ny Jonasy raha nianso ny mponina taony aniva izy ary fantatsika fa isika amin'izao vanim-potoana iainantsika zao dia tahaka ny mponina taony aniva maro ny zavatra mifangaroaro maro ny zavatra mifamaofao ary dia hitasika ireny fiainantsika ireny ary dia mampisongadiny an'izany bebe koa izao krizy zao maro ny zavatra izay sy araka ny sitrak'Andriamanitra eo amin'ny fiarahamonitsika ka manapotika sika ary mahatonga asika mifanelikilika ary anjakan'ny herisetra sy ny fanolanana isan-karazany mbola lavitra izany fampanjakana ny rariny sy ny isiny izany ankehitriny ny fifankatiava ny fampihavanana ka izay indrindra no iarahantsika mivavaka amin'izao fiomanantsika amin'ny kongresa eukaristika izao satria ny fihavanana no anasitrana an'izao tontolo izao piray tampo isika ziaby i Jonasy araky ny vakiteny voalohany mpaminany dia nianso ireo mponina taony aniva tahaka izany koa no ansony eglizentsika fa indrindra amin'ireny afatra maro isan-karazany atolotry ny papa antsika ireny anisan'izany ny taratasy mikasika ny sodrano farany teo izay nampisy resabe ka nahatonga ihany koa ny fivondrona beneveka nanambarany heviny torak'izany koa ny ansonina ny fianakaviana andinika bebe koa ny vocaciony amin'ny alalan'ny fandalinana ny taratasy fanentanana amoris laeticia afalian'ny fitiavana izay nisoatan'ny papa manokana ho an'ny fianakaviana toizasika zany niezaka nataotsika miainga amin'izao synôda fahafito izao sy ilay taratasy nalefan'ireo mpizaika tamin'ny fijanonana faharoa azadiny fa miara-dalana amin'ny synôda fahenina ambin'ny folo isika ireny rehetra reny no nahatonga asika ny laza fa tsy misy tokoa ny kisendrasendra ao amin'ny Andriamanitra ataon'ireo rehetra reo ahasoatsika ahatsara atsika ary ahitasika ny lalakombana ary tokana ny lalana dia i Kristy satria izy ny lalana sy famarinana ara-fiainana anjarantsika ary zany ry kristianina ava-malala no
mandroso lalindalina koa fa eo ampelantanantsika ny fitaovana rehetra ahafahasika mametraka an'izay fiainana mahazanak'Andriamanitra sika izay ka tonga sika oeove tokoa. Anjarasika ny miroso tahaka ny Jonas tao Ninive eo anivon'ny fiarahamonina misy ansika sikiraikiraiky. Araky ny nolazaina tamintsika ny fianakaviana eglizy kely dia sy voatery ny ao an-tokantrano ihany araky ny efa naverimberitsika fa izay rafitra misy fiombonana toy ny toeram-piasana, sekoly, vomiera, fikamanana masina, firohotana, communauté-ny mompera, communauté-ny masera, ny frera sy ny sisa dia ireny rehetra reny no fianakaviana eglizy kely ka ao anatin'ireny no fotoana sara tahaka ny tany Ninive anaovana départ vaovao, fiaingana vaovao fandrindra amin'izao fiomanantsika amin'ny kongresy eukaristika izao. Mila finiavana be dehibe izany ry kristianina hava malala tahaka ny nataon'ny Jonas ny anso Ninive. Anao fifadiakanina sy tafa lasaka isika hoy Jonas eky fa rasy izao fiainantsika izao. Maro ny tsy mety amin'ny fiainam-pianakaviana amin'ny fiainan'ny fiarahamonina ka aoka sikary tahaka ny mponina tany Ninive raha tisika ny anao an'izay départ vaovao izay anararotra an'izao mba ifady ny rasy fa ametraka kosan'ny sara. Maro ny tsy mety amin'ny fiainan'ny firenena ihany koa resana matetika izany tatoato fa indrindra ny mampalahelo dia lasa Andriamanitra ny vola ka ny vola io no manjary toposika ka potika ny fifandraisana ary dia izay no ilaina mila fanarenana maika de maika mila fibebahana. Lazaina koa fa raha tisika isy firaisankina marina entina manarina ny firenena dia tena mila ny fahatoniana apaisement ka hiala amin'ny fifanenjena isan-karazany. Engany hosolovin'ny fanahy masina isika mianakavy ka hiavao hifanompo hikasaka ny soimbona faraka ny teny fanevan'ny kongresy eukaristika fihavanana no anasitrana n'izao tontolo izao piraitapo isika ziaby ka vonina hifanasoa hifampisimbana hikasaka ny soimbonana satria olo raika sika ziaby. Tanteraka izany raha samby vonina hibebaka isika izany matotra terin'i Jesoa ao amin'ny evanjely androany i Joany Batista ny anso fibebahana tonga ny fotoana ary efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibebaha ianao ireo ary minoa ny evanjely ka okarisika ry kristianina hava anarotra an'izao fotoana fiomanana amin'ny kongresy eukaristika izao mba hibebaka marina tokoa fa izao no fotoana sara ary fotoana irososika amin'izay fivampenitra mahery vaika zay. Engany anjaka ao amintsika tokoa i Jesoa ka ho tonga tokoa ny fanjakan'Andriamanitra araky ny vavaka ataosika amin'ny rainy any an-danitra ho tonga ny fanjakanao ho tanteraka ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra araky ny fampianarasika tamin'ny taom-baovao fa tena miteraka korontana maro isan-karazany tokoa izao krizy izao ka ingany mba hiavao tokoa isika ka afaka andresy an'izao krizy izao raha ao anatin'ny firaisankina sy ny fiombonana tokoa ary anova ny fifandraisantsika amin'ny zavaboary ary anova ny fifandraisantsika samitsika anova ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Raha tisika tokoa ary ny avao ka hiala amin'ny toetra rasy dia omeo toerana i Jesoa ary dia izy no hivitianasika sy eo anivosika ka hitoetra eo amintsika tokoa izy ary isika hitoetra ao aminy ka amin'izay amokatra ny fiainantsika satria manao ny asan'Andriamanitra isika ka raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia izy no anao ny asasika. Ry kristianina hava malala mitaky fibebahana zany miala amin'ireo izay sy ahafahan'i Jesoa hitoetra ao amintsika dia ny fialonana izay manimba ny fifandraisantsika sy ny fiainana andavanandro sy tsy manome toerana ho an'ny hafa manilikilika fa hitoetra ao amin'i Jesoa kosa isika ka ho feno endriky ny Jesoa ny fiainantsika. Raha tisika hitoetra ao amintsika tokoa i Jesoa dia oka anana fanatreteny isika ka ndresy ireny avinavina izay manapotika ny fiainantsika ireny satria misakana sika sy ahita ny endriky Kristy amin'ny hafa. Averina amintsika matetika fa indrindra ao ansika tanora aoka ho taranaka mpanorina isika fa sy mpandrava ka elao ary ry tanora zandry malala zanaka malala ireny avinavina sy fielona ireny fiasaram-belasi ireny lainga sy fitapitaka ireny ka oka hitoetra ao amin'i Jesoa isika ka hiaina ny evanjely araky ny afatry i Jesoa amintsika androany. Mianso an'ireo apôstôly i Jesoa mianso asika koa izy mba ho mpanarato olona isika izany hoe ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona hoe ho ve mpiarabelona amin'ny olona hoe ho ve misionera vita batemy
reny ka irainao tabernakla velona ho mpanaratolona. Raha mifikitra aminy tokoa isika dia lasa misionera, fa indrindra ianareo ankizy izay antsoina hoe misionera ny famindrapo, izara ny hafalian'ny evanjely eo amin'ny manodidina antsika, ka engany ianareo mba ahasapa koa fa eo anivinareo i Jesoa ary mitoetra ao amin'ny Jesoa ianareo. Ry kristianina ava malala, angataka amin'Andriamanitra tokoa ary sika amin'izao lahady fahatelo izao mba hiombona bebe koa hatrany amin'ny Kristy sika, ka hoanana fiainana eukaristika, hanana fiainana izay anehoasika any Kristy eo anivosika izay, ka engany hovonina iova isika hibebaka ieky ireo sy mety eo amin'ny fiainansika. Ry Jesoa Tompo, ampianaro ary zahay ieky fa diso eo amin'ny fiainanay, ka mba iova ho fiainam-baovao. Ampio zahay amin'ireny toetra rasy mahazatra anay ireny, ka ikendry kokoa ny fiainana tsara izay ao aminao. Fantatrao izahay tahaka ny nafantaranao any Masinday Paoly izay nilaza hoe ny tsara izay kendreko sy vitako, fa matetika ny rasy no tanteraiko. Avelao ary ny elokay ry Jesoa zoky, ampio izahay anao ezaka hatrany fandrindra amin'izao fiomanana amin'ny kongresa eukalistika izao. Azavao zahay tahaka nanazavanao an'ireo mpaminany, tahaka an'ireo nanazavanao an'ireo apôstôly, tahaka nanazavanao an'i Lucien Botovasoa sy ireo olo-masina sy olo-sambatra malagasy, ka hovonina mandrakariva izoro amin'ny famarinana, ampanjaka ny rariny sy ny isiny, hitondra ny hafalian'ny vaovao mafaly eo amin'ny fiainanay. Engany ho mpampiavana izahay, ka ny fihavanana tokoa no anasitrana an'izao tontolo izao. Ampio izahay mba ho eglizy olona velona eo ve amin'ny fiainana indavanandro. Masin'ny Maria renin'Andriamanitro, Masinday Joseph mivavao amin'ny fiainankaviana, ka mba tovy tonga sehatra anjakan'ny fiombonana, anjakan'ny fihavanana sady kristianina no malagasy. Atovy tonga senakla eranay mivavaka, atovy tonga sekoly anivozanay fahalalana ny evanjely, atovy tonga eglizy kely ao atokantrano ao. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.